tsy maninona aleo tonga dia miroso avy an-tranontsika dia manasa ny ray aman-drentsika ary mitarika antsika ao amin'ny tsodrano sy ny vavaka ho amin'ny fanombohana izao asa hoavana izao. Asiana aleloha mafy be aloha namana manodidina ihany keo izy tenin'Andriamanitra boky salama izy tenin'Andriamanitra ihany keo nosoratan'ny Paoly apôstôly boky ny Kolosiana izay samy maneho ny mazava dehibe ny fotoana tahaka ny androany. Ny boky salama dia miteny manao hoe miasa foana ozy ny mpanao trano raha tsy Jehovah no manao azy. Ny boky ny Kolosiana toko 4 misy teny nataon'ny Paoly apôstôly na inona nataonareo izy ny amin'ny teny na miasa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona rehetra samy manana ny fomba, ny olona tsy vavaka manana ny fomba mama mifanaona rehefa fanorenana trano ohatr'izao. Tsika koa zanak'Andriamanitra manana ny fombantsika, ny asa rehetra ataontsika rehefa manao trano na inona dia tsy maintsy mampiasa ny anaran'i Jesosy tsika. Aleluia. Ka ho ampiasaintsika izay ny anaran'izany amin'ity fotoana androany ity. Nomeny mpanompon'Andriamanitra teo moa fitsofana rano. Misy tenin'Andriamanitra anankiray ao boky ny Joba 7:7 anisan'ny teny anankiray mahafinaritra hoe kely ozy izy ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny hafaranao. Zay tsodrano zay no mena ho an'ity fiangonan'ity kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny hafaranao. Hoy zany dia ivavakintsika ny tompany anao zava-dehibe, anao fahagagana, anampy atsika vao manomboka atsika zao Andriamanitra afaka miasa fomba magaga araka ny fitarenana nataon'ny pastera Benja teo mety misy okasian'Andriamanitra nolotra sima, mety misy okasian'Andriamanitra anampy arabola amin'ny fanatanterahana fa vavaka no ataontsika dia Andriamanitra ny tompony asa no iasa amin'ny fomba magaga. Aleluia. Dia ivavakintsika hiaritsanganitsika ivavaka tondra vavaka aloha rehefa avy eo dia ho ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy ny asa rehetrarehetra ho ataontsika eto. Ivavakintsika mba hitahian'Andriamanitra ny fanorenana, ivavaka mba hiarovan'Andriamanitra ny mpandray anjara rehetra, ny maçon rehetrarehetra manomboka fiandohana hatramin'ny fiafarany anao izay ivavakizay tsika. Vavakintsika rehetra ho atsangatsika tanantsika azafady tompoko. Saotra betsaka anao zay Andriamanitra anao ty fanorenana ny tranonao ity ary mangataka aminao zay mba hitahinao amin'ny fiandohana hatramin'ny fiafarany satria anao no alfa, anao no omega, fiandohana sy ny fiafarana. Hotahinao tompo ny fanorenana, manokatra lalam-pitahiana magaga ho amin'izay rehetra atao eto ianao ary hiasa amin'ny fomba magaga. Anampy ihany koa ireto maçon zay hifarimbona amin'ny fanatanterahana, hiaro amin'ny loza, hiaro amin'ny ratra, hiaro amin'izay rehetra mety fanafiana ataon'ny devoly rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Resy zay rehetra mety ho asany maizina rehetra ary mitsodrano izao asanao izao aho kely ny atoany fa ho lehibe indrindra ny hafarana. Anao zava-dehibe sy magaga ianao ho voninahitry ny anaranao. Ho aorina amin'ity fotoana androany ity ny fanorenana amin'ny anaran'i Jesosy, tompony hery sy ny fahefana, mpandresy ity fiangonana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra indrindra tompo. Amen. Ya, gataka ny ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra manompo anazy ao ary amin'ny anaran'i Jesosy no atomboka ny fanorenana ny fangadina ny fototra ity dia manomboka azy fotsiny raha lahy mpanompon'Andriamanitra dia manolotra azy rehefa avy eo amin'izay tompona andraikitra. Tsika kosa dia manao aleloha mafy be. Dia afaka mipisaka kely tsika pastera aiza ny journeria tonga dia mamonjy journetsika, mamonjy journey ray mandeha dia atolotsika ho an'ny tompona andraikitra ny fanomezana azy. Ery amin'ny journey tombotsika amin'ny journey rehetra alao atomboka ny ray mandeha dia manohy azy tompona andraikitra rehefa.
Pastera pizza, pastera olole. Aí pastera Tsika famelo lalanatsika dia maka zao asa fanorena zao ary amin'ny fahasoavedazy dia miaraka manomboka amintsika izy Halleluja. Asina aleluia mafy be amizay e. Halleluja. Venavenona ny fiangonana Jesosy manontso fiekana manga. Amen. Amen. Nonoa mampafantatra antsika izay mifiantsika ao anatin'izao faritra izao. Kabarina salama moa ka ny sisa nanaraka teny ihany dia mbola afaka mandray micro ihany ianao pastera, tsy maintsy manakana ny micro ty tsy ho resinao dia misaotra indrindra misaotra aloha tonga dia misaorana natao be dia be tsy voatanisa. Misaotra zato, misaotra arivo, misaotra ray alina ho antsika rehetra tonga nanotrona teto amin'ity fotoana mahafinaritra ity. Ina fa faly daholo tsika tsirairay avy satria vita soamantsara ny fanotomivavana rehefa manomboka ny tena fampitana ny fidina fototra ity tranon'Andriamanitra vaovao izay eto hiavoloha itya ka dia manatitra fisaorana indrindra hatrany amin'ny afikavanatra Alao mipetraka ambany amin'izay tsy maninona fa sao dia vodona ny ankizy dia metsena. Alao mipetraka ambany amin'izay jony hatrany Boaroy hatrany Antsefa hatrany village famonjena hatrany Lohalosy zay mimbona rehetra manodidina antsika hatrany Ambato Beorina hatrany Akorona hatrany Andramasina dia tena feno fisaorana antsika tsiraray avy izay tena na feno fandavatena tokoa tamin'izao ary indrindraindrindra misaotra biro-piangonana rehetra tety Avoloha misaotra dia tsika za moa zany tsisy mandeha mody amin'izao fotsiny fa misy sakafo efa nomaninay ao angamany efa natoko fandiniana Kamera sana lain. Ay pamanday. Ini. Ay pati piano sa piano sana. efa toerana Dia kamera tapana pamanday po na dia dia mamandroso di mana pinjam sar ko sih. Pastera Nono. Mandapiada ni Pastera Nono lehibe patra ao Ambatofotsy dia tondra fisaorana satria tsy maintsy nahazahoana alalana naka fahazahon-dalana tao amin'ny fokontany sy ny commune no ahafahana manatanteraka izao fiadiana fototra ny tsaron'Andriamanitra ety Avoloha izao dia mbola tratraritra monsieur le maire dia nampitondra fisaorana izy ary fialatsiny ny fahafahany sy ny filohan'ny fokontany fa efa tsodrano izy ireo ary dia matokontsika matokony tompo ny amin'ny tsodrano sy ny vavaka miaraka amin'ny ten'Andriamanitra izay ny fandemiasan'ireo ray aman-dreny izay mbola hiteny eto fa ombantsika Andriamanitra dia atolotra amin'ny Pastera Nono lehibe patra avy etsy Ambatofotsy Gara ny fandraisana fitenenana. Mandroso Pastera. Manao azafady
fotoana mon'Andriamanitra tahaka an'izao a fa atsika manatanteraka ny tranon'Andriamanitra ary manao fiarahatsiny ny tenanao vady a nezaka izahay nandeha 100 kilometra 5 maray izay a miazakazaka anakaty nefa no hoany famindrampon'Andriamanitra dia tsatrana ihany na dia ny zao vao miangaty fototra zao raha saorana ny tompo izany voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra isika misaotra n'ireo ray aman-dreny a avao amin'ny foibe Akorondrano misaotra anareo a mpiara-miasa ty amin'ny faritra misaotra anareo a zanak'Andriamanitra tsy vaky volo atao amin'i Jesosy mamonjy a hoe lavelona ne Jesosy mamonjy alleloia eto a dia mahita hoe amin'ny finoana tsy hoe la dia hitsangana eto a ny Jesosy mamonjy tena mino fa afaka rovolana isy voninahitr'Andriamanitra amin'izay eto satria nahoana akasitrahan'Andriamanitra ny fanambarana ny tranon'Andriamanitra any amin'ny bokiny ankay dia miteny Andriamanitra manao hoe ambaro ny tranon'i Jehovah dia isy fitahiana ho an'ny zanak'Andriamanitra ka eto dia manetana efa manomboka zao ny asa andaontsika iray saina iray fo iray hevitra ampandehan'izao asa n'Andriamanitra izao tsy dia ho lavateny ny tenako a makasitraka ny olona nasaina makasitraka n'ireo falasy anabafy mpiara-miasa hita eto amin'ity toerana ity a dia misaotra indrindra tompoko a tsy dia lavateny ny tenako a mialatsiny no mifatarana makasitraka makatenina tompoko misaotra tompoko Alleluia. Ini ny azo lasaina angambany ihany dia ny tenako moa zany no amarana ny fitenenana ny voalohanteny a dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra ao ny avy lavitra ao koa ny avy akaiky ny atsimo ny avaratra ny atsinany avy atao foany atao arabaina amin'ny anaran'ny tompo tonga soamantsaratsika faharoa vita soamantsara moa ny fanombohana ny fiadinan'ny fototry ny fiangonana izay nataontsika teo tamin'ny anaran'ny tompo iazona ilazaina dia mankasitraka sy maneho fisaorana anareo mpitondra fanjakana izay nasaina tonga eto nisanisa tonga eto Andriamanitra ny amatosoa anareo manaraka izany dia maneho fisaorana ihany koa feno fankasitrahana ho an'ireo ray aman-dreny avy eny amin'ny foibe Akorondrano dia tonga soa noho ny amin'ny fanasana dia tonga anareo ary tsy hoe tonga fotsiny fa nandray an-tanana sy nandray andraikitra nanatosa izao fiadiana fototra izao faly izay eto fitanamanga ary egany Andriamanitra namarosoa anareo ho ambinina soasoavan'ny tompo-antrany mba afaka be eo amin'ny foibe Akorondrano eo ary manaraka izany koa dia zay tsy hisaotra antsika rehetra ilay mpiara-miasa ao ny foiben'ny faritra pasteur mpiara-miasa manodidina ny mpitondra fivoriana rehetra mpiara-miasa amin'ny faritra manodidina misaotra be dia be tomboka satria nasaina anareo dia tonga nandao ny posta nandao ny zavatra tokony atao nafoy ny andro ny fotoana hita tokoa fa fitiavana